Tanana madio antoko ny fahasalamagna hoy Bezandry Robert filohan'ny fikambanagna fimibeama Antsirana. Hamaly valim-babiagna amin'ireo ray aman-dreny no tanjony ity fikambanagna fimibeama na ny fikambanagna mikarakara ny beantitra eto Madagasikara ity amin'ny alalan'ny hetsika sosialy maro samihafa izay tanteran'izy ireo. Betsaka ny adidy vitan'ireo zokiolona teo anivon'ny tokantrano, fianakaviana ary ny fiarahamonina ho hiatrany ny fagnazavagna. Ka ny fagnadiovagna atao amin'ny hospice no ny tanteran'ireo mpikambagna ao amin'ity fimibeama ity ny farany herinandra lasa teo. Ny fahadiovagna antoky ny fahasalamagna, tontolo iainana mirindra ary lavitry ny loto dia agnisan'ny miaro amin'ny fiparitahany valagn'aretigna. Ka nifidy manokana ity hetsika fagnadiovagna atao amin'ny hospice ity zahay mba ahafahan'ny fikambanagna mandray anjara amin'izay resaka fahadiovagna. Indrindra moa ny tanjon'ny fikambanagna dia ny fikarakaragna ny beantitra, ka zay zegny tonga zahay nifidy ny atao amin'ny hospice satria ato zegny toby taizagna ny beantitra. Ny safidy ato zegny zay hagnadio ny magnodidina mba hisian'izay fahadiovagna sy fahasalamagna izay amin'ireto ray aman-drenitsika beantitra ireto. Tsy mijanogno amin'ity hetsika fagnadiovagna ity ny asa sosialy izay tontosain'ny fimibeama fa itoy hatramin'ny fizahagna ara-pahasalamagna memem-pogna izany tsy ho ela. Ny fikambanagna dia mivelatra amin'ny sehatra maro eo amin'izay lafin'ny fikarakaragna ny zokiolona na ny beantitra zay. Agnisan'ny projet-nay magnaraka ny fizahagna memem-pogna ny fahasalamagna natokana manokana ho an'ny zokiolona eto an-tampon-tanàgnan'ny Antsirana sy ny magnodidina. Ary miezaka ihany koa izy dia mitady fomba ahafahagna magnampy satria tsy mijanogna amin'ilay hoe zahagna fo le fahasalamagna fa tsy maintsy zahagna fomba ihany koa ahoana ahafahagna magnampy azy ireo mahakasika izay fahasalamagna zay satria anisan'ny zava-dehibe eo amin'izy ireo efa zokiolona efa azo lazaigny hoe nahavita be teo amin'ny firenena, teo amin'ny fiarahamoniny, teo amin'ny fianakaviagna. Dia rariny loatra raha ohatra ka tsy nijoviny manokana zegny izy ireo amin'izay lafiny ara-pahasalamagna izay. Manao antsoavo amin'ireo olona rehetra izay vonona hikambagna ny fimibeama Antsirana. Ka ny olona rehetra izay mahatsapa managna didy amin'ny ray aman-dreny na ny zokiolona rehetra dia afaka miditra amin'ity fikambanagna ity avokoa. Izay dia miara-miasa amin'ny sehatra rehetra ary mandray mpikambagna ihany koa amin'ny olona rehetra izay vognona satria ny fikambanagna dia miasa an-tsitrapo memem-pogna ny asa rehetra izay ataon'ny fikambanagna fimibeama amin'izay lafiny zokiolona zay. Ka izay rehetra mahatsapa fa managna adidy tokony atao amin'ny zokiolona na ny beantitra dia raisin'ny fikambanagna avokoa izy regny ary araka nambarako teo miasa an-tsitrapo izay ka miasa amin'ny sehatra rehetra ary mangataka fiara-miasa amin'ny olona rehetra izay afaka anohagna sy hiara-iasa amin'ny fikambanagna eo amin'izay lafiny fikarakaragna ny zokiolona izay. Ka ny fepetra ahafahagna miditra ato amin'ny fikambanagna dia natao tsotra dia tsotra satria izy araka nambarako teo fikambanagna miasa an-tsitrapo izay ka izay rehetra managna fahavonona dia raisinay avokoa fa saingy kosa amin'ny mahafikambanagna azy dia mitovy amin'ny fikambanagna rehetra manoratra agnarana zay ilay olo dia mitondra sari-tapaka aroy satria managna badge manokana zay ny fikambanagna, managna tenue ihany koa araka ny hitantsika zao ty, maitso ambony ary joby ambany. Izay zegny agnisany ka ilaina ihany koa ny certificat de résidence n'ilay olo miaraka amin'ny photocopie-ny CIN satria mba ahafahagna zegny mamantatra hoe fa tegna mpikambagna marigny ilay olo zegny hiasa ato satria hitantsika baka amin'izao fotoana fa marobe zegny ny olo misy loky. Ka mba ahafahan'ny fikambanagna miaro tegna, ahafahagna ihany koa miaro les membres tsy ho tratran'izay fisolokiana zay indrindrandrindra fa ny zokiolona zay zegny ilanay ireo zavatra vitsivitsy ireo ny certificat de résidence, photocopie CIN araiky, dia avy amin'izay sari-tapaka aroy, ny araiky zegny apetraka amin'ny badge dia ny araiky zegny apetraka agny amin'ny bureau-ny fikambanagna